As Director General of the Civil Aviation Authority of Madagascar, ACM, I filed a complaint today with the Anti-Corruption Unit, PAC, requesting the opening of an investigation into a private flight that took place during the night of October 11 to 12, 2025 at Ivatu International Airport. According to the information submitted to the judicial authorities, an aircraft registered as 5R HMR is alleged to have departed the national territory without an official flight plan or a duly recorded exit authorization from the competent authorities. The complaint seeks to verify the condition under which this flight was authorized and carried out, particularly with regard to aviation security and control procedures, access to airport facilities, and compliance with regulations relating to border police and customs. If confirmed, the reported facts could constitute criminal offenses under applicable penal law. This complaint states that I am acting in good faith without naming any individuals, with the sole objective of establishing the facts, determining any potential responsibilities, and preserving the credibility of public institutions and the civil aviation system. An independent and impartial investigation is therefore requested in order to fully clarify this incident. Thank you. Dans la nuit du 11 au 12 octobre à l'aéroport international Ivatu. Selon les informations portées à la connaissance de la justice, un aéronef immatriculé 5R MHR aurait quitté le territoire national sans plan de vol officiel ni autorisation de sortie régulièrement enregistrée auprès des autorités compétentes. La plainte vise à vérifier les conditions dans lesquelles ce vol a été autorisé et réalisé, notamment en ce qui concerne les procédures de contrôle et de sûreté, l'accès aux installations aéroportuaires, ainsi que le respect des règles relatives à la police aux frontières et à la douane. Tungetomni pôle anticorruption antena koa rakotoary sofaniry alban tale général ny aviation civile de Madagascar na ny ACM tapabolana zay no nandraisako an'izay asa izay. Tongetony koa ireto tale directeur rehetra anankifito eo anivon'izany aviation civile de Madagascar izany. Ao ny directeur ny opération aéroportuaire, ao ny directeur ani supervision de la sûreté, ao directeur de la supervision de la sécurité, ao ihany koa directeur ny système informatique sy ny développement, ao ihany koa ny directeur ny resaka qualité, ary ao ihany koa ny directeur anankiray ao amin'ny resaka opération vavika, ny directeur des affaires juridiques et économiques. Ary farany dia ny directeur ny resaka réglementation. Izy ireo dia voatendry omaly tale vaovao eo anivon'ny aviation civile de Madagascar. Araky ny resaka zay fanaovantsika eto moa dia tonga eto amin'ny pôle anticorruption ny tenanay nametraka fitoriana, nametraka plainte, fanokafana fanadiadina, ary ihany koa fanambarana mazava fa misy zavatra mampiaya tao anatin'ilay affaire fiaramanidina tsy nahazo alalana niainga teto amin'ny tany république Madagascar teo amin'ny siranam-piaramanidina Ivatu
l'aéroplane zany immatriculation 5R MHR 5 Romeo Mike Hotel Romeo 5R MHR zay nitranga izy io tam'izay sabotsy fa 1 volana oktobra 2024 tafapetraka ato ny fitorina ny toyany de izao efa nisy fanadihadiana nandeha teo aloha ka ry zareo ato no andray an-tanana andefa ny raha zany eny a brigade criminelle eny Anosy ary any koa ao amin'ny service des affaires SCAC service central des affaires criminelles ary izay any koa rehefa avy eo dia mandeha manatrika eny zany ao anatin'izay fandefasana azy en'izay ny antony ty fotoanandroany ty tompo dia ambaranay mazava tsara fa fiarovanay ny tenanay aloha voalohany ny tenako tale généraly ary reto tale zay vao nitendreko vao omaly reto fiarovanay ny tenanay faharoa fiarovana ny orinasy aviation civile de Madagascar fahatelo fiarovana ny abakabaka Madagasikara ary faefatra fiarovana ny fiandrianam-pirenena malagasy satria nisy pitsopitsony tsy voaja tao tamin'iny fitsoahan'iny fiaramanidina tamin'iny 12 volana oktobra iny farany angamba dia anazava ny teknisianina rehefa aveo raha manana fanontaniana ianareo ny avaty amiko de zao hoe nandray ny asa vaovao izahay ny tenako asa reto namanay reto tsy tompo nandraikitra izahay ny amin'ny resaka fanadihadiana teo aloha ny rapport d'enquête zay mandeha am'izao fotoana izao satria izahay ireo ny tenako no manao soni mandefa ny bordeur d'envoi satria efa mitaky an'io fanadihadiana io ny any anivon'ny fitsarana ny any anivon'ny ministera dia anjaranay zany mandefa an'izay ka so sanatria mahavoasaringotra anay na ny sonianay ny fandefasana an'izay fanadihadiana teo aloha zay tokoa no antony ty androany ty natongavanay ty am-pôle anti-corruption ary mbola itoy zao de zao ihany eny a brigade criminelle eny amin'ny SCAC eny Anosy sodra tompoko concussion et corruption d'agents publics trafic de complaisance avec connivence faharoa hevitra koa izahay fa mahatsapa faux et usage de faux en écriture publique fahatelo hevitra koa izahay fa misy association de malfaiteurs et ou crime en bande organisée fa efatra farany de mihevitra izay fa misy any koa atteinte à la sûreté intérieure de l'État zay ngamba tokony no amarananay azy ny teny farany angamba de hoe saro-piaro izahay am'le asanay ary saro-piaro izahay am'ilay fiandrianan'ilay aviation civile de Madagascar fierté nationale souveraineté nationale ny fiarovana an'izany hoe lanitra na ny abakabaka ny firenena anankiray zany fa tsy ny olon rehetra kory dia anitsakitsaka na sanatry ny vavaladiny lelo ametaveta n'ilay asa masina zay tanterahanay ao anatin'io asanay io farany angamba de hoe tsy misy zany tsy manampandroty zany fa zay namafy rivotra de mijinja tadio eto zany tsy misy resaka valifaty politika araky ny eninareo teo teknisianina no miteny tsy misy resaka politika eto fa mijanona amin'ny maha-teknisianina amin'ny lafiny teknika fa ny tenako manokana amin'ny maha-télé général fotsy angamba ny azoko ambara de hoe ny tolona zay nataoko tena kianja de ho toizako eny amin'ny lanitra sotra